Manao antsoavo amin'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana afary malagasy amin'ny fivoriana tao amin'ny alatsinainy ho avy izao etsy Anosy. Ny andindiny mahakasika izay indrindra no entina ho anao. Antso ny mpikambana amin'ny afary malagasy rehetra izay mety mpikambana amin'ny afary malagasy rehetra mba ho tonga ny alatsinainy ho avy izao amin'ny ray ora tsy diso eo amin'ny toerana fivoriantsika eo amin'ny birao Anosy zato andrefana. Miantso ny mpikambana rehetra ao anatin'ny afary malagasy satria zava-dehibe no diniana, zava-dehibe no tapahana mahakasika ny fanoratana ny tany izay nivoriana tany PM androany. Eto koa dia miantso ny société civile rehetra mba hivory amin'ny roa tolakandro ny atalaty io eo amin'ny biraon'ny afary malagasy. Tongava maro, aza misy tsy tonga isika tsiraray avy, tongava daholo aza misy adino ny taratasy rehetra mahakasikasika ny société civile, mahakasika ny association no rehetra. Eto zany dia efa miteny hoe ho avy koa ny président national ny afary malagasy ho amin'ny resabe rehefa avy eo, ho amin'ny fandarana resabe rehefa avy eo, ka manasa antsika rehetra hieno ary manasa antsika rehetra mba anaraka zany hatramin'ny farany. Zava-dehibe no resahany, surtout atsika mpikambana amin'ny afary malagasy, zava-dehibe ho atsika rehetrarehetra no resahan'ny président ka mangataka mba anarahanao hatramin'ny farany an'izany fandarana resabe izany. Ary mbola very koa ny fiantsoana ho atsika afary malagasy rehetra mba ho tonga ny alatsinainy ho avy izao amin'ny ray ora eo amin'ny birao eo Anosy zato eo amin'ilay toerana fivoriantsika ihany zany. Miantso koa ny société civile rehetra mba ho tonga eo amin'ny birao eo Anosy zato ny atalata ho avy izao amin'ny roa.